Ny tsy fitovian'ny toetr'andro amin'ny fivoahan'ny vatsim-pianarana eny amin'ny ambaratonga ambony no tsy mampilamina ny fizarana ny vatsim-pianarana raha ny fanazavana nenty ny tale jeneralin'ny postra androany. Efa hita kosa ny olana mahakasika ny carte d'étudiant hipoketra ho iatrany izy ary efa navaoziny izany, manome toky araka izany ny tenany fa tsy hisy intsony ny olana amin'ny fisitrahan'ny mpianatra vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny hipoketra. Rojo Kristal Rakotomalala eo amin'ny sariny Yves Chanel. Niteraka olana tamin'ireo mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo ny fandraisana vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny hipoketra. Tony teo aloha ihany anefa izay fizarana vatsim-pianarana izay. Izany hoe misy ny tetiandro arahina ary izay tetiandro izay no arahin'ny postra ka izay tonga aloha no mahazo vola voalohany raha nambara ny tale jeneralin'ny postra malagasy. Tena olana zany amin'izao fotoana izao anisan'ny olana moa zany tsy mbola tena mifankazatra amin'ilay karta hipoketra ilay mpianatra zay natao hampiasa ilay karta hipoketra. Dia mbola ohatrany hoe mbola mampiasa ilay fahazarana tanora zareo hoe aleona ihany minahatra. Nefa tsy misy tokony antony andehanan'ilay mpianatra zay efa manana karta andeha hilahatra intsony fa afaka tonga dia mandeha makany amin'ny dabo izy. Ilay mpianatra zany tokony tsy mbola andeha hakan'ilay vola raha mbola tsy nahazo message. Manoloana ny tsy fahatombanana ara-teknika kosa indray dia nanome toky ny postra malagasy fa efa narenina avokoa ireo lesoka amin'izao fotoana izao. Kena fa ny hoe nisy somary indro kely teo aloha teo zay moa tena teo hoe niezaka tsy niteny zay fa nanatsara n'ilay asany nataonay. Nijery an'ilay hoe aiza mbola misy madilana tokony ho teteniny, aiza mbola misy tokony amboarina, aiza mbola misy tokony ho atsaraina, aiza mbola misy tokony hoe mba tena tsy isian'ilay réclamation intsony amin'ity resaka paiement-na bourse ity. Amin'izao fotoana izao dia afaka mahasamy laza aminareo zahay fa efa tena efa mandeha tsara ny paiement-na bourse ary efa tena efa na misy ara ny ataontsika hoe réclamation efa tena efa raha zay kely fa tsy ohatran'ilay taloha tany amin'ny voalohany intsony. Ankoatra ny fandraisana vatsim-pianarana dia carte visa ihany koa ny hipoketra azo ampiasaina amin'ny fanaovana paiement en ligne.